ao anatin'ny tolotra kosa amin'ny akatoko ny fetiny noely izao dia manana tolotra manokana ny groupe élite finday mora indrindra eto Madagasikara dia ny Tecno C118 izany. Ravaka Andriamanala sy Mamy Sira Samuel nanao ny fanadihadiana. Amin'izao akatoky ny fetiny Noely sy ny farany taona izao dia misy ny finday marque Tecno C118 amidy amin'ny vidiny 3,00 sy 4 alina ariary monja. Misy loko telo afaka isafidianana ity finday ity dia ny mainty, ny lokon-davenona ary ny loko manga. Izy tia dia ny telefônina farany mora indrindra sy atao hoe tsara satria misy ihany moa ny fiantohana amin'ilay izy zany ary ny vidiny araka lazaiko hoe mora indrindra satria dia 23 000 ariary izy ity. 23 000 ariary ianao zany dia efa mahazo telefônina anankiray ahafahanao manao appel simple puce izy ity dia akoatran'izay moa noho ny fiara-miasanay amin'ny Orange Madagascar dia misy ny puce izay omenanao maimaim-poana miaraka amin'ny telefôna io zany izay marihana fa efa misy 10 minitra ahafahanao miantso numéro Orange ao anatin'io puce io ary efa préactivé ny Orange Money zany hoe raha manantona eny amin'ny botika zany ianao dia efa afaka mitondra photocopie-na karapanondro tonga dia afaka mampiasa ny tolotra Orange Money maimaim-poana. Tolotra vaovao nentin'ny groupe élite ihany koa ny antenne satellite Satbox izay ahafahanao mahazo fahitalavitra iratsam-pirenena mahery ny 10 sy ahazona manao internet na amin'ny alalan'ny clé 3G na amin'ny alalan'ny connexion wifi na ihany koa amin'ny alalan'ny entrée LAN. Efa manao ny installation technicien amin'izao fotoana izao efa betsaka ireo afapo ary betsaka koa nefa ireo mbola ataoko hoe tsy mahafantatra dia mampafantatra an'izay zay misy ny Satbox zany pak izy io tonga dia décodeur miaraka amin'ny antenne ny tête ny rehetrarehetra hatramin'ny installation omenay maimaim-poana ary misy ny clé 3G any Orange izay efa misy 250 mégas de connexion miaraka aminazy io zany omena maimaim-poana anareo ihany koa zany rehetra izany dia afaka manantona ny botika élite rehetra nareo ny any amin'ny faritany moa mbola ho hita miandarana io fandamilana mikasika an'izay fa afaka manantona ny botika élite nareo dia afaka mandray an'io Satbox io amin'ny vidiny 470 000 ariary. Marina fa ity Satbox ity dia sady tsy misy fampararana tsy misy fanofana mandritra ny feim-potoana voafaritra akory. Misy fiatohana avokoa ny vokatra rehetra tao anivon'ny groupe élite na ho an'ny ireo finday na solosaina na ihany koa ny Satbox.